Sotranao ary Andriamanitra avy indrindra o, satria mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao andro vaovao izao. Mideranao ray, manajanao, mankalazanao, manome voninahitra anao. Tsisy toanao ray malala o, satria anao ilay Andriamanitra velona sy mahery, nahary anay, nanamboatra anay, hitovy endrika aminao. Raha eo, tianay ianao, ary tsy nahay nity izahay raha tsy ianao no nity anay voalohany, raha tsy ianao no nampianatra anay. Sotranao ray, satria no taminao izahay ay anatona ilay zanakao ilay tokana, dia Jesosy izany. Jesosy a, misotranao, nanaiky, nanolotra ny tenanao teo ambony hazo fijaliana hitondra ny fahotanay. Mideranao, mankalazanao, manajanao, manandratra anao, ary misotranao fanahy masina, ianao ilay fanahy ray mitoetra anatinay tsiraray avy olonao, ary mitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinana rehetra, ary mampianatra anay, miteny aminay, mitari-dalana anay mandrakariva, manavao anay mandrakariva. Fanahy masina, mangataka anao aho amin'izao ora sy fotoana izao, hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Raisy ny kontrola ny tenako manontolo, satria fitaovanao aho, anao irery aho ray malala aho, ary trano ny fanahy masinao, tempolinao aho Andriamanitra. Ampiasainao izara ny fahatsaranao, mba hiverena ny ondrinao tsiraray avy ho ao ambalanao Jesosy, mba ho sambatra any aminao izay tsiraray avy rehefa tonga ny fotoana, satria tsy maintsy ho tonga izany rehefa ho avy ianao eny amin'ny raha an-lanitra na rehefa ho faty izahay. Ka mitenena fanahy masinao amin'ny alalako, ary mangataka ny ranao soa Jesosy, andrakotray, ary koa ny asanao. Misaotra Jesosy a, dia raha ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Aleluia, amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alahady 10 volana Jolay 2022. Ry havana, anio aho dia ampahery anao ny amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary na aiza isika dia eo foana ny Tompo. Eo foana izy, eo foana ny fanahy masina, ao anatintsika izy, ary miara-dalana amintsika foana, na aiza isika. Ry havana, tamin'ny herinandro lasa dia nandeha nanao vakansa izahay. Rehefa manao vakansa isika, raha ohatra moa ka hoe misy ny mbola tsy afaka nanao vakansa mihitsy teo amin'ny fiainany dia miala tsiny indrindra tompoko. Izany hoe rehefa miova toerana kely izany isika, miala ao amin'ny tokantranontsika ka mandeha maka rivotra, dia indraindray ny fahadisoantsika, izany hoe zako tao anatin'izany. Mety misy olona mitovy ahy mbola manao izany amin'izao fotoana izao, fa amin'izao ako efa tsy manao izany intsony. Izany hoe teo aloha, rehefa mandeha manao vakansa izahay, dia mitondra baiboly ihany ahako, na
adiniko ara ny baiboly tamin'izahako zany mbola kristianina misabaka. Zany hoe ny tongotra ray mieritreritra hoe ho tafiditra any an-danitra, nefa ny tongotra anankiray dia efa mianjera any amin'ny hafobe. Izay le hoe kristianina mbola misabaka. Dia tamin'izany fotoana izany ry havana dia miaraka amiko ny baiboly, kanefa ndraindray tsy ampiasaina akory, na ohatra raha hoe ampiasaiko vakiako fa fahazarana fotsiny ihany. Ry havana, tena zava-doza amin'ny fanahintsika izany. Ary tamin'izany fotoana izany ara dia tsy mba nananeritreritra mihitsy hoe anambara amin'ny olona any Jesosy ahako, fa dia hoe anao vakansa dia falifaly dia izay no zava-dehibe. Ry havana, tsy tena kristianina mitondra ny anaran'i Kristy izany. Tsy tena kristianina mitondra ny anaran'i Kristia izany. Averiko indroa. Satria isika izay tena efa manaradian'i Kristy, izay miaina ao anatin'ny fahamasinana ary mandeha araka ny fahamarinana, dia lasa olona hafahafa eo anatrehan'izao tontolo izao. Satria ny antony dia izao: rehefa ao amintsika Jesosy, rehefa miaradia amin'ny Jesosy isika, dia fanahy mandendeha fa tsy nofo intsony. Zany hoe fanahy fen'ny fahamasinana, vahoakan'ny lanitra fa tsy vahoakan'ny tany. Amen. Tsara be zany ry havana, tena tsara be. Ary izany no ampahereziko anao anio, satria ny fanahy masina dia nampafantatray tany ampanaovana vakansa tamin'ny herinandro teo. Raha nandeha izahay, nandeha nakarivotra tany amoron-dranomasina, dia ny zavatra niseho dia tsy navelan'i Jesosy hipetraka fotsiny amin'izao ahako hoe tsy hanao ny asany. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hiresaka amin'ny olona hafa maharitra mba hahafahako hiteny an Jesosy. Ny zavatra nataon'ny Tompo dia holazaiko ao aorian'ny tenin'Andriamanitra. Raisiko aloha ny tenin'Andriamanitra. Afantarantsika tsara fa tsara io Andriamanitra io, ary tsara ny Jesosy tsika, ary vao miary isika mitombo ara-panahy foana rehefa miaraka aminy, ary tsy mba avelana isika. Amen. Ry havana, amaky tenin'Andriamanitra anankiroa isika. Ny anankiray amin'izy ireo ny ao amin'ny Petera Voalohany 2:7 dia ny talata maraina 5 volana Jolay 2022, zany hoe tamin'ny herinandro lasa teo no nomeny Tompo ahy ny maraina raha nivavaka ahako. Dia mbola naverin'ny Tompo ihany io teny io, ny ampitso maraina anio ny alarobia maraina izany, 9 volana Jolay. Mbola naveriny ihany io teny io averiko ho vakiana. Nisy antony matoa ny Tompo nanome anio teny io ambarako aminao ao amin'ny Fijoroana Vavolombelona. Ho vakiantsika ary ny Petera Voalohany 2:2, fa ho atomboka antsika amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa esory ny lolom-po rehetra, ny fitaka rehetra, ny fiatsaram-belatsia, ny fialonana ary ny fanendrikendrehana rehetra, fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny ronono tsy mitampoka, dia ny teny mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena,
raha efa nanandrana ianareo fa tsara ny tompo. Izy no antoninareo toy ny vato velona, no lavin'ny olona, nefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ianareo koa dia atsangana tahaka ny vato velona, ho trano ara-panahy, ho fisoronana masina, mba anolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina milaza hoe: indro mametraka vato fehizoro aoziona ao, dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy dia tsy hitsanga menatra. Koa ny voninahitra dia ho anareo izay mino. Fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no tonga fehizoro. Ary vato matafitoina sy vato lampy mahasolafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo, dia tafitoina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia ho antsika tsiraray avy izay tena manara-dia an Kristy Jesosy. Isika izany dia olona vaovao. Isika izany dia tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony. Ary ny teny nomeny tompo ay ho iaho ny talata maraina sy ny alarobia maraina dia ny 5. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Io teny io ry havana dia manambara fa isika dia olon'Andriamanitra. An'Andriamanitra isika, fa tsy olon'izao tontolo izao. Ary tena teneniny mihitsy hoe firenena masina. Zany hoe ny olona tsiraray avy izay tena miaina araka ny fahamasinana, izay tena mandeha araka ny fahamarinana tahaka an' Jesosy no lasa ao anatin'ny firenen'Andriamanitra, fireneny Jesosy. Amen. Firenena any an-danitra. Zay le hoe firenena masina, fa tsy hoe kory hoe ohatra hoe Belzika masina, ohatra hoe Madagasikara masina, ohatra hoe La Réunion masina. Tsy any no tiany tenin'Andriamanitra ambara, fa isambatan'olona. Izany hoe tena firenen'Andriamanitra, fireneny Jesosy, fireneny lanitra. Amen. Isambatan'olona. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Amen. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Isambatan'olona tompoko. Isambatan'olona. Ary tohizany ara ny teny hoe mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izay isika izany nantsoy ny anambara ny hatsarany foana.
anambara foana satria isika tao anatin'ny aizina teo aloha dia efa lasa ao anatin'ny fahazavany mahagaga, dia tokony anambara koa amin'ny hafa mba ho lasa ao anatin'ny fahazavany mahagaga ilay Jesosy masina sy mahery. Izy ilay fahazavana, izy ilay jiro, izy ilay mpitari-dalana antsika. Ry havana, ary amin'ny 10 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe, ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy, dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Efa namindra fo tamintsika ny Tompo. Izay no mahatonga antsika sambatra. Tena sambatra isika rehefa miaina ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana tanteraka. Tanteraka. Satria izy mihitsy no mitari-dalana antsika amin'ny marina rehetra, amin'ny tsara rehetra, ary tsy avelany isika ary arovany isika na inona ataontsika, na aiza no misy antsika, dia eo foana ny Tompo, eo foana ny anjely ny Tompo manodidina antsika miaraka amin'ireo sabatrany. Ny fanahy masina ao anatintsika foana, ny fanahy masina eo anilantsika foana. Amen. Satria ry havana, eo amin'ny 15 hovakintsika, alalanao tsara fa izay tokoa isika. Averintsika vakina eo 15 io. Aleo raisintsika amin'ny 14 hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izy no antoninareo toy ny vato velona, no lavin'ny olona nefa voafidy, sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ianareo koa dia atsangana tahaka ny vato velona, ho trano ara-panahy, ho fisoronana masina, mba anolorana fanatitra ara-panahy, sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana, Jesosy ilay vato velona nantonitsika, nefa no lavin'izao tontolo izao. Dia isika teneny tenin'Andriamanitra eto hoe atsangana tahaka ny vato velona, ho trano ara-panahy. Izany hoe isika izany dia lasa trano ara-panahy. Ny fanahy masina no mitoetra ao anatintsika. Tempolin'Andriamanitra isika. Izany dia notanteran'Andriamanitra amintsika avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay no teneniny amin'ny 15 hoe sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ao amin'ny Korintiana Voalohany 9:7 dia fantatritsika tsara ny tenin'Andriamanitra izay mivaky toy izao hoe, ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Koa tsy tompony tenanareo ianareo. Tohizako eo amin'ny 20 fa olom-boavidy ianareo, koa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Isika izany lay trano ara-panahy. Isika izany lay tempolin'ny fanahy masina. Io lay fanahy. Ary olona no vidin'Andriamanitra tamin'ny rany Jesosy zanany. Ry havana, na aiza izany no misy antsika, na any an-tsena io na mandeha any am-piasana ianao na mandeha any vakansa, na ao an-trano na aiza dia trano ara-panahy isika. Dia tokony tsy anao intsony ny fanaon'izao tontolo izao. Teo amin'ny Petera Voalohany hovakintsika teo 2:1-7 dia manambara misy toetra ratsy tsy maintsy alantsika
tsy maintsy resentsika ary mananatra antsika koa izy mba tena hoe ho toy ny zaza eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ovakiko kely ny eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa esory ny lolom-po rehetra, ny fitaka rehetra, ny fiatsaram-belatsia, ny fialonana ary ny fanendrikendrena rehetra. Fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny ronono tsy mitampoka dia ny teny, mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena raha efa nanandrana ianareo fa tsara ny tompo. Amen. Ry havana, aoka isika tena ho trano ny fanahy ka ho feno ny tenin'Andriamanitra, ho tonga toy ny zaza vao teraka ka hisotro ny ronono tsy mitampoka ny tenin'Andriamanitra izany, dia hitombo ao anatintsika. Izany hoe tsy afaka manafangaro rano tsika ny amin'ny rononon-jaza, fa manjary marary le zaza na maty mihitsy ary zaza vao teraka. Dia isika koa tokony ho toy izany. Ny tenin'Andriamanitra tokony tsy afangarontsika amin'izao tontolo izao, fiainan'izao tontolo izao, ny amin'ny toetra ratsy rehetra, fa very isika any amin'ny hafobe. Raha manafangaro ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny teny ratsy, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny fiatsaram-belatsia, ny amin'ny avinavina, fialonana, fanendrikendrehana, ny ratsy rehetra, dia toy ny rononona tampoka izany ary mahaverentsika any amin'ny hafobe. Ry havana, hijoro Vavolombelona ahako. Nandeha nanao vakansa izahay ary ny atalata sy ny alarobia maraina raha ny vavaka ahako dia nitovy hoy aho ny teny nomeny tompo ahy izay novakintsika tao amin'ny Petera. Ny antony ry havana dia izao: ny maraina ny alarobia dia ny teny tamiko ny fanahy masina teo am-pivavahana. Ny teny nomeny fanahy masina ahy ohatraohatr' izao zany no tiany ambara, satria ry havana mahatonga amin'ny teny izany mantsy dia izao: ny teny nomeny fanahy masina ahy dia marobe, fa izay voasoratra ihany zany no niraisiko. Satria rehefa miteny ny fanahy masina dia indraindray tsy arako avokoa ny tiany ambara rehefa manoratra ako, fa izay tiany hosoratako zany dia voasoratro avokoa. Dia hoy ny fanahy masina tamiko io alarobia maraina io: tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony ianareo, fa miavaka. Vahiny ety an-tany fa lasa vahoakan'ny lanitra. Hanao ny asan'Andriamanitra dia mody any an-danitra avieo. Ry havana, tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony isika. Tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony isika, fa miavaka. Zay ny tenen'ny fanahy masina tamiko. Ary tena nampafantary ny favahiny ety an-tany isika, fa lasa vahoakan'ny lanitra, ary hanao ny asan'Andriamanitra dia mody any an-danitra avieo. Izay no natonga an'ilay Petera ilay novakintsika teo mazava tsara ny teniny, fa taranaka voafidy isika, fanjaka-mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary isika manambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny zavatra niseho ry havana dia avy nipetrapetraka teny amoron-dranomasina zany ny vadiko sy ny zanako lahy. De zareo reo nitondra tente zany zareo reo tamin'izareo nakeny. Dia navalo fotsiny zany le izy satria tsy tadidiny hoe ahoana no famalonana anazy. Nefany hainy tsara zany no namalona an'izy io teo aloha zany tamin'izay nanao vakansa teo aloha. Dia no tonga zany tao amin'ny ilay studio zany dia nandeha nosikafany le izy teo amin'ilay couloir zany hoe ho averiny mba hanidiny anazy tsara, mba ho tadidiny hoe ahoana no fanaprimana tsara an'le izy
averina tsara ao anatin'ilay toerana fametrahana anazy. Zany hoe lay zany ho an'izay tsy mahafantatra mba hahafana zany mialoka rehefa eny amoron-dranomasina ka mafana be ny andro. Dia ny zavatra niseho zany dia nivoaka koa zany teo amin'ilay koloara hoe anampy an'ny vadiko satria nieritreritra hoe tadidiko ny famalonana an'ilay lay zany. Dia tamin'ny fotoana io no tonga avy any ivelany avy any olona mpivady efa bebe taona, izy ireo no manofa ao ambadiky ny studio misy anay fa tsy fantatra anay. Dia ilay madama vao nahita anahako dia nanantona izy, dia nanomboka nyresaka tamiko izy. Dia za zany tsy nieritreritra mihitsy hoe iresaka maharitra amin'ilay madama, ary nanomboka nitantara zavatra maro amin'ny ankohonany. Dia teo zany no nanomboka tsapako ny fanahy masina tao anatiko fa io ilay asa nomeny tompo ahy any amin'ny vakansa. Ry havana, ny fanahy masina mihitsy no nampiteny an'ilay madama tao anatin'ny resaka. Izy no niteny voalohany hoe mivavaka amin'ny masina zao mampiasa an'izao zavatra zao ary zafikeliny zao. Zany hoe tena nampiseho ny fahalehibiazany Andriamanitra, satria na dia tsy nieritreritra raha izahako amin'ny ora sy fotoana io hoe anambara an Jesosy aminy. Dia io no fotoana na nirahan'ny tompo ahy iteny anambara sy ampafantatra amin'ilay raha matoa fa tsy azo atao ny mivavaka amin'ny statut, ary tsy misy hoe masindahianina na masimbavianina fa Andriamanitra irery ihany. Ry havana, naharitra ela be izahako sy ilay madama teo, na ny zavatra nataony vadiko ary efa vita le izy. Ny ankizy efa niditra tao amin'ny studio, ilay vadiny moa efa niditra koa tany amin'ny studio, fa izahay roa dia mbola teo foana. Ary tena faly ny foko fa afaka ako nanambara izay tiany fanahy masina nambarako tamin'ilay olona. Ry havana, izay le hoe trano fanahy masina. Isika tsiraray avy no trano fanahy masina. Ho anao izay miaino izao video izao, na iza ianao, aza mandany fotoana intsony, aza miandry fotoana intsony hoe alahady ihany aho vao hanao ny asan'Andriamanitra, na hoe ny asa botsy ihany aho vao hanao ny asan'Andriamanitra. Fa ny andavanandro ahako dia hiasa, na hoe hianatra, na hoe mikarakara ny ankohonako. Fa ny andro tsy fiasana ihany no hanompoko ny tompo. Tsy atompoko. Raha tonga Jesosy, aiza no hiafarantsika. Tiantsika ny tompo, ary eo amintsika foana izy. Zahako tsy nanampo akory hoe ahitany raha matoa io eo amin'ny koloara ary iresaka an Jesosy aminy ahako. Ary ilailay izay namboarin'ny vadiko, na tsy nety raha tamin'iny andro iny no ny aveo nety le izy. Izay zany no netin'i Jesosy ahafahako manao ny asany. Aleloia! Iny zavatra iny, ilailay no netin'i Jesosy ahafahako hiaona amin'ilay raha matoa eo amin'ny koloara. Nefa ny ahako tao amin'ny studio, mikarakara zavatra tao amin'ny studio. Fa nivoaka teo amin'ny koloara, hijery ny vadiko hoe anampy ny vadiko. Ay, fanahin'olona anankiray no netin'ny tompo teo anatrehako. Ny tompo mihitsy no nitondra azy. Ary ireo olona ireo dia avy tany ivelany no andeha hiditra ao amin'ny studio an'izy ireo. Zay no niaonany tamiko. Ry havana, tiantsika ny tompo,
ary isika dia vahoaka lanitra. Izay no natonga ny Tompo nampahafantatray hoe io teny anankiroa io no vakiako, satria nampahafantariny ay fa tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony isika fa miavaka, ary isika dia vahiny ety an-tany fa efa lasa vahoaka lanitra. Amen. Ary manao ny asan'Andriamanitra izay voaody any an-danitra. Dia rehefa vita ny asantsika ety dia ody isika fanjaka-mpisorona, firenena masina, firenena lanitra. Engany ka tena ijoro ianao, engany ka tena ho trano fanahy masina ianao, na fitafiana ivelany na ny anatiny. Ahoana no fomba fitafianao? Ahoana ny fomba fitafianao raha vehivavy ianao eny amoron-dranomasina? Mbola mitanjatanjaka ve? Ry havana, za teo aloha toy izany. Nanala baraka an'Andriamanitra ahako, tsy trano fanahy masina mihitsy teo aloha, fa tena mitanjatanjaka fitafiana izao tontolo izao. Maillot de bain, bikini, misolosolo. Ay, tena nanala baraka an'Andriamanitra. Fa ankehitriny dia masina ho an'ny Tompo aho. Engany ka ho masina ho an'ny Tompoko ianao, na vehivavy ianao na lehilahy ianao. Oka isika hitandrina fa tepolony fanahy masina isika, tepolon'Andriamanitra isika, an-lanitra isika fa tsy an-tany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.